efa manomboka fa tsy miarabe salamy miaraba antsika rehetra mpanaraka ny chronique du midi misantatra herinandro vaovao indray tsika dia mba misy fotoana tsika androany zany dia manao chronique etondray faly miaraba ny mpanaraka atao amin'ny TikTok ary isika atao amin'ny page Facebook RGL ny raha ihany moa ireo fa ny plateforme fotsiny no samy hafa ankehitriny dia tsara mpahafantarina antsika sy dia resanantsika moa zany ny zavatra izay resahana eto dia azonareo averina jerena ao amin'ny page Facebook nefa koa ny Facebook koa tsy mitahiry tsony ny vidéo live plus de 30 jours fa tonga dia supprimer ny Facebook no zany dia rehefa vita io dia téléchargeko dia ataoko any amin'ny YouTube any zany mba misy archive mba antsika rehetrarehetra izay zavatra ho atao eto eny avy I have a dream zay ny lohatenin'ny live tsika chronique androany tsotrany John Leo amin'ny sosokevitra hoe avadio pejy politetsia tsy afaka manao an'izany mihitsy zahay fa zay ato dia page de réflexion théologique fa tsy page politique saingy ao anatin'ny page de réflexion io dia manakolazaina amin'ny raha rehetra izay misy zavatra tokony ho resahana ka malalaka io zany fa tsy orientena politika fotsiny sy ny sisa voaray ny fangatanao ny amin'izay zavatra tokony rena misy ny zavatra intervention io mandritra ny tontolo andro eny tontolo mandavantaona dia contribution asantsika ny éveiller ny conscience fa tsy izay ihany fa misy be dia be ny saha ary zay mahatonga nyty I have a dream ty tsika braqué amin'ny zavatra anankiray fotsiny fa betsaka ny domaine izay mampikaikaika ny olona ary tsy ambanin'ny zavatra mihoatra noho ny problème politika fa misy problème hafa koa izay tena mampikaikaika ny vahoaka an'Andriamanitra anisan'ny politika manaiky fa misy koa ny fivavahana ary resaka fivavahana no resako androany maningana kely zany androany ary somary mety anaitra anareo ny zavatra teneniko eto satria matona ataoko an'izay hoe I have a dream dia tsy hoe norevin-gadra na nofy fa zavatra nofy tiana pitaina mba hiteraka hetsika sy mouvement le izy fantatrareo tsara fa ny tompony zany teny zany dia i pasteur Martin Luther King namoaka ny teny hoe I have a dream dia inona ny contenu n'io sens n'io zavatra io dia tamin'izany fotoana zany ny contexte atsika tsy hanao copier-coller fa manazava fotsiny ny contexte dia ny hoe noho ny famoretana sy ny zoan'ny mainty-hoditra tsy voaja tamin'izany fotoana zany dia ny teny hoe manofy aho izy hoe ny ray androany izy izy dia hiaraka ilalao eny tendrombohitra anankiray izy ny mainty zanaky ny mainty-hoditra sy ny fotsy-hoditra sy ny iray latabatra sy ny sisa zay zany izy ka ilay fon'ilay teny no raisiko hoe ilay liberté amin'ny domaine rehetra anisan'izany zao ny zavatra mahatonga anahy hanao an'ity thème ty androany dia trop loatra tafahoatra loatra ny abus sy ny fitarainana mahazo ny kristianina
aty amin'ny domaine ny fiangonana protestante mba sy aty fikavana ny androany ity tsy idirako ny an'ny rahavavy katolika sy ny hafa fa aty amintsika protestant resaka eto hitanareo mireny freestyle zay ataonay isan'andro reny a tsy latsaka ny tsoky fanontaniana 5-7 dia resaka abus mahazo ny olona amin'ny sehatra ny fiangonana ny fanararaotana ara-nofo fanararaotana ara-bola fanararaotana moral ary tena misofra ny olona eo nivoan'ny fiangonana ka nefa tsy manatsafidy ina le tsy manatsafidy azy mirehare misy tsika mpitondra fiangonana hoe hoaizy eo fa tsy maintsy aty aminay izy no atao batisa ny zanany tsy maintsy aty aminay no atao confirmation ny zanany tsy maintsy aty aminay no atao raram-pandevenana tsy maintsy aty aminay no atao ny sinsisa dia manao tsindrio falavo fitenenana zay a ny fampijaliana reo ondrin'Andriamanitra fanararaotana amin'ny atao hoe fahatsorany mangetaheta ny olona amin'izao fotoana izao nefany a hitanareo nga maneta amin'ny freestyle iny nisy ilay vehivavy izay ex mpivarotena dia niovafo izy a dia rehefa tonga tao fiangonana izy dia niomana mpiandra andrisaky hiomana mpiandra dia tsy niraisina satria nalaza ratsy teo an-tanàna dia nisy mpiandry am-piarinasa nanay ny resaka tany amin'ny pastera dia nahilikilika dia le olona saiky namono tena mihitsy satria tsy raisy ny fiangonana ray zay misy ndray ny sasany a manambady musulman lay vehivavy a dia le musulman zany mba miaraka aminazy any dia aveo miova fo tonga kristianina le zala musulman dia tsy nomena anjara na vakteny na omena place au fiangonana satria ex musulman comme si c'est un crime d'être un ex musulman dia mipetaka eny amin'ny lelo foana dia farany tratra miantsonjay ny BDB tena BDB ny message privé tonga aty aminay miantso vonjy hoe tena mba ahoana nataovy ny confirmation ary tsorina aminareo anisany antony ngezabe anankiray na tonga anay nanokatra ny formation catéchumène en ligne satria raha ny marina formation catéchumène ataonay atao mpiangonana io ho an'ny kristianina anay ihany fa nole fitarainana mijaly le olona tsy tratrany an'io antsonjay io dia ho zao hoe andao sokafanao an'ny olona rehetra ary akory ny agagana rehefa sokafanao an'ny olona rehetra le izy dia tena BDB no mitady satria tratran'izay zavatra zay zany hoe tiako tenenina antsika dia zao hoe efa tsy azo andeferana intsony le zavatra mitranga tsy hoe tsy azo andeferana fa tsy azo jerepotsiny zay marimarina kokoa ny fiany amin'ny fiangonana zokiny fiangonana protestante resaka eto zany a dia nivesatry ny rafitra sy ny structure izay lasa tsy mamelona intsony fa lasa mitsentsitra lasa manageja lasa manaporotra ary tsy mahatonga an'ilay olona hivelatra amin'ny finoana ny any amin'ny fiangonana protestante zandriny ny manipulation émotionnelle lalaovina amin'ilay olona mba azahoana ny volany tsy lazaina intsony ohatr'izay koa ny zokiny dia rehefa mba mitroatra ilay kristianina kely mitaraina moa zany fa tsy mitroatra kory dia vavabe sasany moa dia tena manao vava mihitsy hoe parole contre parole maly zao nisy olona tratrany abus nahazoana ny violevan'ilay mpitondra fiangonana dia sany mihitsy zao niozona ny olona hoe tsisy ino an'io dia ndroahana tsy ao anatin'ny chorale lay tovavy zay nabusena ary dia les structures zany lasa rouleau compresseur contre an'ilay ondrikely anankiray satria hoaizy io non tsy afaka hitentsony aho hoe mandehana amin'ny fiadanana tahiny Jesosy ianao mampahery anao vavaka ao anao ça ne suffit plus ary tsy vao andro ray na herinandro ray na volana ray fa efa mataonany mavesatra ty anatinay le izy ka eo zany no napitadinareo ho an'izay nanaraka le freestyle le question réponse natonga ananteny hoe tena mbola andinika tsy eritreritra hoe inona no atao manoloana an'izao zavatra zao fa matony ny olona tsy hoe fandanimpotoana ny freestyle hoe tia azo buzz tia azo olona BDB dia hoe mihaino an'le olona fa tsy maintsy avadika asa hoe raha izao ary ny fahorian'le olondry dia hanao inona araka ny teny zao sosy hoe répéter Simona Petera zanaky Jaona mody hava ianao andraso ary ny ondriko fahano ary ny ondriko
mila miditra am'izay zany ka eo indrindritsika zao anaty kikiondalana hoe mitodika amin'ny fiangonana protestanta ho antsika ny Madagasikara ampiasako am'izany dia mazava be izy ny fiangonana protestanta ao anivon'ny setry ny FFPM, ny luteranina sy ny FJKM. Ny fijaliana sy fanararotana ny olona amin'izay atao hoe fitadiavana an'Andriamanitra nefa ny anaovana atson'izay dia tsy azo ekena zany. Ka ny ao anatin'ny eritreritray amin'izao fotoana izao dia ny hoe I have a dream manana nofy ahoana ny fomba hanavotana an'ireo olona voailika ao anatin'ny fiangonana. Tena voailika ary tsy mahazo ravinavaratra intsony nohon'ny natao azy ireo. Fantatrareo tsara ny convictionko ary za zanaky ny fiangonana zokiny. Donc zany tsy adversaire dans le sens hoe fahavalo te hanohitra fa tompony aho no miteny ka tonitongotra vakivaky sady marary ny mahamenatra. Tsy afaka nijery fotsiny koa nefany dia fantatrareo tsara ny convictionko hatramin'izay ny hoe tsy miala amin'ny fiangonana raha mbola azo atao fa atao zay anatsarana sy ampivoarina izay efa misy eo. Zay ny tokony ho izy ary zay foana filamatra hatramin'izay. Angamba mety naifa be aho, angamba mety nidealize be aho, fa nandritra ny taona maro dia niady tamin'izay zavatra zay. Ary zay ny antony nananganana ny sekoly biblika voatsinaty hoe bon raha problème ana formation lacune dia andao ary ampiofanina sy ampianarina ny olona. Fa na eo ary zany dia mbola hita hoe misy mandringa ihany. Dia inona le mandringa tiako teneny hoe tahaka n'ireny fijeriko azy zany hoe raha mijery fotsiny sy mitazapotsiny dia hitanareo le olona le mahita olona maratra mafy amin'ny accident reny na vonoan'ny olona dia mitazana fotsiny anao tsy afaka tsy mi-intervenir fa mitazana fo satria tsy te hitady raharaha, tsy te hitady problème ary tsy te hitontona ny rihatra. Dia zany no atao hoe non assistance de personne en danger. Fanao zany amin'ny fiainana profane. Fa sur le plan spirituel koa amiko dia ny passive manoloana an'izao zavatra zao dia non assistance koa ho an'ireo olona tsy en danger tsony fa non assistance des personnes en souffrance spirituelle. No lay rouleau compresseur ny institution. Dia amin'izao fotoana izao zany dia matsiaro ny teniny tsy teniko zany fa ny firekevitry Calvin. Mampianatra sekoly biblika amin'izao fotoana izao avy nampianatra momba ny réforme ny Martin Luther dia zao miditra amin'ny réforme Calvin dia lasa ny saiko kory le izy nefa ny ohatran'ny hoe milaza zavatra amin'ny fiainana ankehitriny le izy. I Luther ohatra raha manao famitinana kely Luther dia nanana eritreritra hoe mbola azo avotana le fiangonana avy ao anatiny ka tsy nieritreritra mihitsy Luther hanao fiangonana anankiray vaovao. Io matsy ny mahadiso hevitra ny fiangonana ravavy hoe nanolo fiangonana oron'olombelona diso be zany manao raccourci amin'ny lecture ny histoire ianao fa tsy nieritreritra ny ala amin'ny fiangonana izy fa hoe avaozina avy ato anatiny ny fiangonana tamin'izany fotoana zany. Ary en plus Martin Luther dia isan'ny atao hoe mpampianatra tao amin'ny faculté de théologie tao Wittenberg. Donc zany ny logika ny Martin Luther dia hoe mbola azo avotana ny fiangonana dans le sens hoe atsaraina sy ahitsy izy azo ahitsy. Ino moa raha mahita ny tantara tsy possible l'izy tratra ny bulle papale dia voaroka dia iny amin'izay ny zavatra nitranga hahitantrareo tsara ny toy ny tantara. Dia taty aoriana indray i Calvin taty amin'ny 1530 aty dia Calvin conscient an'ilay défi napetraky Luther hoe Luther ane ka idéaliste be. Idéaliste nieritreritra Luther hoe il suffisait de hoe ampianarina ny olona dia rehefa mahafantatra ny marina ny ao amin'ny fiangonana dia ahitsy avy ao anatiny dia mba hanana fiangonana orthodoxe. Le orthodoxe zany hoe mijoro amin'ny fampianarana marina. Naifa be Luther na koa zay moa ny zavatra izy tsy nanana vision hafa fa zay
fa i Calvin pragmatique ozy Calvin hoe non tsy possible tsony io irrécupérable satria efa zay ny ao anatin'ny lohany ary efa izay ny fonctionnement donc zay natonga ny Calvin nanoratra le boky zay fantatritsika tsara hoe l'institution de la religion chrétienne ary le hoe institution de ny hoe il faut une nouvelle structure mihitsy ozy Calvin ary repenser l'église fa tsy hoe réformer fotsiny ao ve tsy hoe réformer na avy ao anatiny fotsiny araky lazainy Karl Luther azy hoe andao amboarina avy ao anatiny izy mba hiatsara efa nanandrana hoe Karl Luther fa échec azo lazany hoe échec marina fa niorina ny protestantisme fa tsy tao anatin'ny vision ny Luther le hoe anorina fiangonana fa hoe avy ao anatiny kanjo obligé izy par les événements zay le hoe dépassé par les événements de votery nanorina fiangonana ny mpanaradia azy taty aoriny dia tsy tena mbola ny réformer tanteraka an'le izy de fond zany fa ny foto-kevitra fa i Calvin avy eo tena hoe non tena mila dinihana indray mandeha mihitsy zay natonga le hoe institution de la religion chrétienne ina ny antony nanaovako an'izay karazana historique zay mba ahitana hoe à un moment donné marina na ny Calvin hoe tsy maintsy mirotsaka tsehatra ianao rehefa hitanao hoe tsy tafavoaka tsony le zavatra tsy maintsy ary za manokana de mahita hoe isika zanaky ny fiangonana protestante am'izao fotoana zao de nous sommes des traîtres nous avons trahi la mémoire des réformateurs que nous soyons luthériens que nous soyons réformés dia anarana sisa ny maha lutheranina atsika sy ny maha calviniste atsika fa dans la pratique et dans l'enseignement tena efa miataka bebebe amin'ilay foto-kevitra nametrahany ray aman-dreny azy ny réforme miataka on a trahi nisy ray aman-dreny be anankiray ho an'ny sehatra amin'ny fiangonana luterana malala tsara anazy hoe docteur Sondrabe Perry namoaka an'izao teny zao tsy olona n'importe qui zany fa olona manana spécialisation dogmatique donc zany ny olona tompony fa tsy mpangatakatiny de ozy izy docteur Perry hoe raha azon'ny Lutera atao izy nivoaka ao am-pasana manoloana ny fomba hitondrana ny fiangonany am'izao fotoana zao dia nataony zany de ampiko koa hoe raha azon'ny Calvin natao koa ny fo ao-pasana manoloana ny fomba hitondrana an'ilay fiangonana am'izao fotoana zao dia nataony koa zany tsy Calvin ihany tsy Lutherin fa izy roa zany hoe tena niataka am'ilay zavatra zay ny matimatesan'ireo ray aman-dreny reo noho zany dia mahita le abus sy le zavatra mitranga de za hoe ina no atao ary Madagasikara ny resako eto satria be loatra le olona nitaraina aminay sy mitoloko ary dia électron libre am'izao fotoana zao tsy tafiditra tsona anaty fiangonana ny zavatra adinontsika tsika masy ny polariser ny fiangonana ao Madagasikara soit fiangonana zokiny le olona protestante ny resaka eto fa tsy resaka katolika soit fiangonana zandriny efa mila manao mise à jour kely tsika efa tsy bipolaire tsony ny protestantisme ao Madagasikara fa efa multipolaire ary non seulement multipolaire fa misy courant anankiray andian'olona be de be zay hors radar hors système sady tsy ao amin'ny fiangonana zokiny izy tsy mety aminy tsony ary tsy ao amin'ny fiangonana zandriny izy fa électron libre fa pino ireo olona reo nefa tsy mety misasosia ao anatina fiangonana ray am'ireo anankiroa reo tsony satria noho zao zavatra lazaiko anareo reo tsy hoe le fotom-pampianarana no tsy mety eny iny koa anatiny iny fa efa tsy misidentifie am'ireny tsony le olona reo olona reo zany no miantso vonjy am'izao fotoana zao hoe hoay zahay mba eo ihany le hoe miezaka ihany mijoro am'le hoe mijoro amy finoany fa se sentira ihany le olona hoe délaissé perdu dans la nature ao anatin'izao tantara zao no zany dia mieritreritra sy ny nandinika ela mivavaka miresaka manodidina de zay mahatonga am'teny hoe aloha aminofy am'izay atomboko aminofy aloha
mbola tsisy ninina ho atao fa mbola hanofy ano le manofy eto tsy manao ary zatao ampandrina le manofy eto tsy revingadra fa le manofy eto mandefa tombatombana sy vinavina ary zaraina amitsika hoe mety ho tafavoaka ve sa tsy za zany tsy manana réponse de no zay zavatra zay dia ny zavatra hitako zany de hoe ny vina artistaike de hoe toy ny mila voatery ho terena constance fitarainan'ny olona amin'ny lalana tsy tiako aho ary tsy mieritrretiko mihitsy kanefa tsy afaka mitazapotsiny fotsiny aho manoloana an'ireto olona perdu dans la nature électron libre eraky ny tapitany ety ity mety tsinona zany fa ho iaho tamin'ny freestyle tamin'ny kely aloha fa tsy mahazo tsara ny manoloana n'ilay situation misy am'izao fotoana zao de hoe sao de tokony hisy karazana zoara famonjena kely zoara famonjena hitanareo zoara famonjena le toerana zay honao filazana zany le fialofana nandehanany lota sy ireo zanany hoe manoloana n'ilay afo solofara zay nandrava ny Sodoma de tsy hitan'izay toerana le de hoe maninona moa raha io mba io vohitra kely io mba hialofana vetivety fa ho faty eto ihany toerana provisoire mba hialofana mandrapalo fa ohatrany tsy vita le azakazaka de nanaiky lay anjelo andanarynareo amin'ny tanàna kely de le zoara famonjena toerana kely vohitra kely fa ampy ny arovana azy tahaka zany koa lay tanàna fandosirana amin'ny testament taloha tadidinareo misy tanàna vitsivitsy zay Andriamanitra mihitsy ny teny tamin'ny Mosesy hoe manangana anao tanàna vitsivitsy ville refuge filaza azy zay ahafahan'ny olona mandositra eo aminy raha toka raha ohatra ka misy ohatra ohatsika hoe nahafaty olona tsy na nisy violence na zavatra ohatrany de ao izy mialoka mandra-pisiny fitsarana azy tsy hoe kory hoe immunité mandrak'izay fa mba ahafahan'le olona miaro tena aloha zany hoe toerana fialofana izay no nahatonga ny vision-nay le am'le hoe voatsinapy an'izay tsy mahazo an'le resaka manina moa le hergely voatsinapy le voatsinapy de avy am'le teny fanoarana nataon'izao saosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny voa kely anankiray zay nafafy de tonga hazo lehibe anankiray ary dia tonga eo ny vorona na ialoka iny parti iny le hoe ialofana zany hoe ireo maratra refuge ho an'ny maratra refuge ho an'ireo zay no setrasetraina ny refuge ho an'ireo olona zay hiarany atsonjay eo amin'ny lafiny ara-panandra satsika eto dia avy eo nefany tsy mijanona eo izy satria fantatrareo tsara fa ny vorona moa rehefa tonga ny période d'hiver de misimigre mandeha izy hoe aiza indray misy toerana mafana de ohatra ho avy zao ny hiver eto Europe efa miomakomana andeha zao ny vorona andeha any amin'ny faritra Afrika iny andeha misimigre lavitra mihitsy zareo zay tsy mahazaka an'le atsika satria en danger izy de ohatrohatr'izay zany hoe tsy hoe zavatra voatery ho structure permanente mba ahatonga an'le olona ho lasaty fa karazana toerana fialofana zoara famonjena toerana izay akandreo ondry maratra fialofana sary anankiray nampiasainay koa de ny resaka atao hoe sambo fiara hitanareo sambo fiara noa hoe rehefa tonga ny safodrano de nasain'Andriamanitra nanao sambo fiara noa mba hamonjena ny humanité na de olona échantillon ny biby sy sisa nytao le image le hoe nomezan'ny olona noa rehefa nanao le sambo fiara inona koa nanaovanao ty sambo fiara ty ampovoan-tanàna ty fa za mo ty misy ranomasina adaly ianao patati patata tsy adaly izy fa noho ny baiko zay nomena azy zay zavatra zay no tiako zaraina amitsika hoe ny fanirinany mbola nofinofiny mbola tsy zavatra décidé izy fa hoe
raha izao zavatra mitrango zao ve moa ve le situation manery anay voatery anao fiangonana anankiray na de tsy mieritreritra anao an'izany aza ho fialofana ho an'ny reraka zany hoe tena fanangonana an'ireo olona izay abusé rehetrarehetra teo anivo le système fanangonana an'ireo olona rehetra tsy mahita hale intsony noho ny zavatra zay natao azy ary zay lay vision le hoe fialofana ho an'ny reraka satria efa tafahoatra izy ary raha mantany nareo inona zany ny atao hoe fotom-pampianarana na ny ligne théologique rahanao zay dia apetraka mazava tsara lutéro réformé zany hoe fotom-pampianarana protestante luthérienne et réformée mitambatra lutéro réformé zany hoe fraisan'ireo anankiroa any amitsika moa de hoe samy manana ny azy hoe tsy ny luterane na tsy ny FCPM de mba modimody miaraka amin'ny FFPM ny FFPM anie tsy fraisan'ny protestante fa fiaraha-miasa collaboration coopérative fiarahana manao asa kely etseroa fa tsy misy zany ny fraisan'ny luterane na FCPM zany sur le plan doctrinal sur le plan ecclésiologique mihitsy nresahantsika eto fa tsy hoe sur le plan fotsiny organisationnel donc zay le izy ny analogie tiako ampitaina anareo am'le izy miaingaka amin'ny tenin'ny Martin Luther King nisy teny Martin Luther King zay hoe je vois de loin cette terre promise ozy izy tsy mbola sûr izy tazako lavitra ozy izy Martin Luther King lay tany Kanana fa possible ozy izy mety tsy ho tonga ao aho fa ny azoko antoka kosa ozy izy Martin Luther King dia tsy maintsy hisy io tany Kanana io ary ho ao ianareo tsy voatery zany no ao ozy izy Martin Luther King fa ianareo afaka hisitraka an'izany ao ary zay zavatra zay zany hoe ny rôle ko de mi-insuffler an'ilay vision ary manatena ho jereko à partir d'zay hoe faisable ve ilay vision le fanirina ao any aorina any mbola tsy fantatry zany afana miatteindre zay zareo satria ny manosika de mbola veriko indray tsy afaka nijery fotsiny aho ireto olona mijaly ireto amin'ny lafiny ara-panandro resaky eto izay makatsy izy voapoka makatsy izy voadaka makatsy izy voaongana makatsy izy tsy haiko tsony hoe inona ny tsy mahazo an'le olona abusé izy atsy angalarina izy ato ararotiny izy ato sy ny sisa sy ny sisa ny fanilikiliana sy ny discrimination ny stigmatisation tena misy ka zay ny zavatra tiako tenena ao anatin'ny teny to I have a dream zany hoe taloha tsy mbola sany laza anty nofonofoko sy vinako ity fa androany 22 septembre dia atsipoko izy zay la balle est lancée la vision tanareo ohatrany tavoahangy anankiray atsipy an-dranomasina dia alefa aloha dia tahaka ny zanak'Israely rehefa niditra ny tany Kanana tsy tonga de miditra fa nandefa espion de nijery ny toetoetry ny tany dia à partir an'izay ohatra zany koa niditra tao Jeriko tsy tonga de niditra fa nandefa olona koa mijerijery zany hoe efa manomboka any zany ny mila tongotro ny saiko ny foko sy ny fanahiko hoe ahoany reto ondry sady tsy amin'ny tany tsy aparafara reto zay sady voailika ary voailika atsy voasosy atsy voitsakitsaka aroa de nefa ne le olona te hijamina am'le fotokevitra protestante ya zay no vao manomboka ny herinandro izarana amitsika suite no iaho averiko indray suite ny fitarainana tsy voamaly fa efa ela tena niezaka nanapitsofina tsy hoe nanapitsofina fa nampanginany saiko hoe non miditra am'izany non aloha zany eritreritra an'izany misy aloha avela hoany zany fa plus mampanginana zay feo zay plus mebe le fitarainana dia ohatra ny lasa ny saiko tam'le teny any amin'ny epistilo Jakoba fa teneniko maly izy fa averiko eto hoe tonga aminao izy le olona nona mosary de ozanao hoe mandehana any amin'ny fiadanana rahalahy de nefa tsy omenao kory izy na de sombo mofo anankiray fa tsofinao rano de hoentinao ambavaka de mandehana anao fa tahiny tompo de ozy izy hoe ka tsara velatsy anao
fa alohany nandefasanao azy sy mitondranao bavaka sy nitsivara tokony mba nanao geste ianao ary ce geste est courageux de nanome ny mofonao ho azy rien que ça mba misoulager an'ilay souffrance de tena manaikitra azy zavatra zay hoe rapasy a faly fotsiny anao manao an'le freestyle mitaraina mandray ny fitarainan'ny olona tsy hoe le freestyle mafaly fa le mandray fitaraina de manolo-tsaina azy fa ny fanontaniana mipetraka ato amiko am'izao fotoana zay mbola tsy voavaliko de hoe est-ce que c'est suffisant d'apporter des conseils aux gens sans s'y engager eo tsika zany zao eo amin'ny carrefour hoe nandray atao hoe brainstorming nandray ny doléance-ny olona sy ny fitaninan'ny olona de manoloana an'ireo de hoe ao anatin'ny lohako am'izao fotoana zao hatram'izay moa zany fa tsy vo zao ihany de hoe qu'est-ce que tu vas faire quoi avec ça voilà. Tu vas faire quoi avec tout ça hitazana ve ianao hivavaka fotsiny ve ianao ampiofana ny olona fotsiny ve ianao ce qui est déjà très important fa il faut aussi être évident manoloana ny réalité hoe ina ny réalité ohatran'le kan'le ramatoa anankiray le niteniny zanany hoe aza mbola satria tsy voaraitsony izy fa lazainy hoe tandremo sao de mpitahany devolony io pitian'ny zao le olona dia ato sisy izy atao mipejy nomba ny occasion ahafahany mandre amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa heninao anatin'ilay fanontanian'le olona hoe ao aloha mandrapaha inona c'est une question ary zavatra anankiray mitarode ny saiko ihany koa hoe virtuel anety zava-dehibe aloha ny zavatra fatao eto fa il faut savoir ouais un jour ça peut arrêter le monde des réseaux sociaux tsisy zavatra pérenne zany eto ambony tany donc ahoana ny afahana miconcrétiser les zavatra combat eto dans le réel avy ato amin'ny virtuel makato amin'ny réel zay zany challenge moa zany fa zany questionnement réflexion comme zao zao hoe Jean-Luc ahoana ny pérennisenao an'ity zavatra ity satria na tianao na tsy tianao de mbola virtuel ianao zao oui misy impact oui mety mitoucher olona farany betsaka oui mety miapporter zavatra ho an'ny olona fa c'est très fragile comme ministère dia tsy ho zakany saiko mihitsy ny mieritreritra hoe sanatriavana zany on sait jamais saitsika le eto ambony ty tany ty ny dictature BDB sasany hoe du jour au lendemain on sait pas hoe rapitso Facebook va être bloqué à Madagascar ça peut arriver hanao ahoana ny toyany rapitso mety efa matiatoka i Zuckerberg mety tsy fantatro mety maty olombelona izy de mety paritaka ny empirany de amidy ny action de tsisy tsony de tsisy tout peut arriver tsika nahita tsara tamin'ireny covid reny fa tsisy zavatra pérenne zany eto ambony tany surtout zavatra ohatran'izao donc efa manodina saiko ao anatin'le izy hoe manoloana zany rehetrarehetra zany sy lay antsoantson'ny olona avy aty ambany ny fitarainan'ny olona ny fahorian'ny olona sy le réalité za mahita hoe efa fieritreeritra ny mandefa fisaina efa tsipiko izy zay alefa ny amitsika any anjaratsika koa no samy mieritreritra hoe ahoana ny fahamarinany zany teny rapaso zany de mba te antany hevitrareo mba afaka miditra ve nareo manao live soit atao Facebook soit nareo atao amin'ny TikTok de mba teneny miavianareo fa tena tsy napatoriny io nandritra ny herinandro vitsivitsy maromaro satria le fitarainan'le olona ohatra ny teny Jehova hoe fareko ny fitarainan'ny oloko ka de midina ao zao Andriamanitra rehefa mare fitarainan'ny olona de midina fa tsy hoe de reko ohatrany hoe voareko ny fitarainareo de samy miala any raha zany akozy mopera c'est pas normal fa tsy maintsy eritreretina am'izay zany eo ahoana ny concrétisena le izy dans le réel voilà ndao ary metsika ny namana voalohany izay ato amin'ny TikTok
Allô? Miarahaba i pasteur. Salama toko. Amin'ny saotra betsaka zara indray ho an'ity androany ty. Zavatra tiana ho tenenina hoe lasa indray feo. TikTok. mbola tsy tapaka itopy afaka mifindratsy amin'ny Facebook ve anao fa ohatrany tapatapaka le tsy marenao mihitsy zay. Misy problème angamba mety ny ampandehanana angamba izy dia tsy mahazo tsara ny réseau fantatro. Ay ato izy zao. Ay, azafady a? Ya, miarahaba. Azafady fa tsy fantako na ny connexion taty amiko nisy olana na ny tianao tenenina hoe mbola tsy mitsangana akory aza ilay nofinofy ao anatinao pasteur dia efa manan-kialofana izahay mpanaraka sy ny mpijery. Ho maika ve fa mitsangana izany eritreritrareo zany? Ny fiangonan-dehibe sy ny fiangonana zandriny samy manana ny fahiny daholo ilay izy moa zany amin'izao rahantsika mahita. Fa iteny kely ny fiangonan-dehibe manokana mihitsy ny ahako ny indraindray ohatra ny mampieritreritra hoe tena azo ialofana tokoa ve ny fiangonana, mba natokana ho an'ny rehetra tokoa ve ny fiangonana. Betsaka ireo izay victime hoe voailika any amin'ny toeram-piangonana zany. Firy amin'ireo mpitondra ao am-piangonana mba tena hoe mandray anazy ireny. Ary mampametra-panontaniana hoe raha ao anatin'ny fotoana anankiray indray alahady misy olona tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy miditra ao am-piangonana, inona ny zavatra voaray an'ilay olona ao? Misy tsy mahazo ninina mihitsy. Ary na ny efa mpivavaka koa aza, ny efa mpino aza tsy mandray ninina ao amin'ny toeram-piangonana. Satria betsaka ny toeram-piangonana izay tsy mampiorina intsony fa ohatrany hoe lasa mihazakazaka any anatin'ny adidy sy ny fitadiavam-bola ny tena betsaka. Misy extrait anankiray ity toriteny niseho tao amina fiangonan-dehibe anankiray izay tsy ho tononoko ny toerana misy azy. Pasteur no miteny izao teny izao. Amin'izao ankehitriny izao ry mpandray fanasan'ny tompo dia efa mivoaka ny boky volamenan'ny fiangonana. Ary tadidio fa raha tsy mahavita ny adidy ato am-piangonana ianao dia tsy voasoratra ao anatin'ny boky volamenan'ny fiangonana. Ary mazava ho azy fa raha tsy ao anatin'ny boky boky volamenan'ny fiangonana ianao dia tsy ho any amin'ny bokin'ny lanitra. Tena hoe ahoana ny fomba iainan'ny olona mpino amin'izany, ahoana ny hitomboana amin'izany zavatra izany. Normal raha ohatra ka mitaraina eto amin'ny RGL ireo izay mahatsiaro hoe tena mavesatra, misy ratra voailika, ary be dia be mihitsy ny hoe entre sampino zany hoe mifampitora-bato, mavesatra zany.
Misy fotoana za manokana ohatry ny hoe ao anatin'ny fotoam-pivavahana anankiray any amin'ny 10 minitra ny sekoly lahy tsisy ianao no mandray lesona fa tsy any anatin'ny toriteny. Tsy sanatiavina ohatry ny hoe tsikerana le partie an'le toriteny extrait anankiray ao anatina toriteny a. Androany a dia hiresaka kely ozy izy mahakasika ny archive, zava-dehibe ny ilana ny archive. Tsy manamaivana ny fampahafantarana ny archive fa ao anatin'ny toriteny ve tompoko izany no tokony accentuena hoe maty antoka ianao raha tsy mahafantatra ny atao hoe inona ny atao hoe FJKM. Dia eo zany le tiako tenenina hoe na ny efa pino aza tsy mahazo fitombona ho azy, ankoatran'ireo efa tsy jerentsika le hoe reo le voailika maratra tsy mena anjara, tsaraina fotsiny amin'ny zavatra ataony, le araka le live freestyle omaly. Dia raha za manokana mitsodrano sahady hoe mirary sobetsaka ao anatin'le nofinofy a, tena toerana raingezabe a ilain'ny olona zany a, nofinofy misy eo aminareo mivady zany pasteur. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka. Ia, misaotra izay mahatonga anay hoe manipy an'ilay nofy satria ilaina mba tsy handeha amin'ny fihetseham-po fotsiny fa pragmatique foana. Zay moa na eto hoe on veut être pragmatique et réaliste. Ty zavatra ty a dia tsy voamaly, le freestyle maly iny zany a anisany nampatsiaro fotsiny an'le izy fa tsy hoe iny maly iny antony. Fa tena tsy anafina aminareo fa tena hoe tsy any fa à un moment donné misy le atao hoe teny Jesosy zay hoe raha misy ondra latsaka anaty fatsakana ozy izy ka na dia andro sabata aza tsy fanao ny manao zavatra andro sabata, voatery mandika an'le lalàna ozy izy mba hamonjena ain'olona, tsy lain'le biby fa lain'le olona manodidina eo am'le fatsakana satria raha vao maty eo iny biby iny dia condamné le fatsakana dia eritreretra tanàna ray manontolo tsy misotro rano, donc loza famine zany. Donc si il faut parfois tsy teny hoe enfreindre la loi, mandika tsy ny zavatra zay mety hoe norarahako ny tenako, raha izay no hamonjena olona maro dia afaka manao remise en question ny teny koa. Fantatro fa tsy maintsy créer persécution be ho ale izy hoe hitanareo fa ny tena tanjon'ny pasteur io dia anorina fiangonana vaovao dia hitanareo fa izy zao sisy. Je suis conscient déjà moa efa miaina an'izany fanenjehana zany efa tsy vao zao, fa ny tsy ny appréciation ntsony satria inona no ambony be amiko hoe ny fitarainan'ny olona mikikika dia mitazana fotsiny dia mampahery fotsiny dia mivavaka fotsiny dia ny sasany teny hoe Jehovah niady anareo fa nareo angina, Jehovah nytenany hoe Jehovah hiady anareo fa nareo angina ane ka naniraka ny Mosesy fa tsy hoe Mosesy ny tsy lailay ny andry ny rafozany ery, Mosesy anefa tsara plasy be ry amin'ny rafozany ery miandro fotsiny zay arivany andro dia miandro vary masaka dia 85 ans ve ianao vao andeha ilingilingy handeha contre fitondrana tany Egypte. C'est une folie raha tsika ngamba ny teo amin'ny andron'ny Mosesy dia hoe za ohatra ny mieritreritra ngamba ny raha nyteny tamin'ny fianakaviany Mosesy hoe andeha ho any Egypte antsika hanafaka zanak'Israël, mais t'es fou quoi, t'as perdu la tête. Tu vas aller hiady amin'ny Pharaon ianao, Pharaon neka miarana soavaly sy kalesy miaramila ianao tena mpiandrondry, arrête, ngamba nefa tratran'ilay tourdazy ngamba nefa sisisa kanefa ny argument an'Andriamanitra ary tia ny zavatra mahavariana. Ny argument an'Andriamanitra nandresen'ny lahatra ny Mosesy tsy hoe za mafy be potehako ataoko mihinany fatiny dolo reo
fa ny argument an'Andriamanitra voalohany de hoe efa reko ny fitarainan'ny oloko. Anina an'Andriamanitra izy tsy niteny hoe zaka afaka ny teny Andriamanitra je suis le chef des armées célestes, ary tena zay izy. Fa manina tsy argument na sandry, sy argument na koa na force no nentin'Andriamanitra ny kasena ny fony Mosesy, fa argument le hoe reko ny fitarainan'ny oloko ka de nidinao zao. Ary fantatsika tsara fa io fitarainan'ny Israely io tsy vao omaly fa des siècles et des siècles. Tsy zavatra vao hoe maly vao mba nisy olona mikaikaika kely fa hatramin'izay fa à un moment donné rehefa zay moa ny atao hoe apocalyptique, rehefa tonga amin'ny faratapony fahorian'ny olona dia Andriamanitra tsy afaka manam-pitsofona. Ohatran'ilay kany Sodoma sy Gomora efa tafakatra ty amiko izy ny faharatsiana. Zany hoe fa tena tonga amin'ny atao hoe paroxysme ny faharatsiana. Tahaka zany koa tamin'ny safodrano efa tonga ty amiko ny fitarainan'ny tany koa Jehova. Mavarina jereo tsara fitovizan'ireo na Sodoma sy Gomora na ny fiaran'ny na ny Noa na ny zanak'Israely de hoe efa tonga amin'ny pic. Haitsika tsara ngamba zany pic zany ohatran'ireny aty andafo zao tsika aty nareo France zao mahalala hoe pic de pollution, zany hoe na de fa ao anaty pollution tsika fa rehefa tonga amin'ny pic tena hoe faratapony en danger ny population de tsy maintsy misy fanapa-kevitra raisiny gouvernement hoe androany dia circulation alternée ohatra ao Paris, de zay le hoe ny plaque impaire tsy mandeha fa plaque paire satria raha mbola miziriziry mandeha amin'iny de tonga de aretina assuré. Zay ny sentiment quoi, peut-être que je me trompe parce que je suis qu'un être humain, bien sûr. Donc tiako sedraina zay fijeriko zay amitsika praidonakafo hoe ny faratsapako hoe ohatranao an'ariva un pic hoe efa invivable le zava-misy, invivable, tsy hoe mampalahelo fotsiny, tsy hoe mahontsa, tsy za tsy te handeha amina resaka émotion mihitsy fa tonga amin'ny atao hoe c'est une question de vie ou de mort zany. Ka rehefa ny zavatra question vie de mort de mipetraka koa zany hoe de inona no ataonao de noho zany ty mbola aventure lavabe, mbola tsy fantatra hoe ahoana ny fahatanterahany zany any aoriana fa atsika le izy antsika namana sy mpiaradia dia mba te aheno ny avianareo ny expertise nareo satria tsy mitovy ihany koa ny olona sur terrain, misy koa ny miaina an'le izy akaiky kokoa, misy manana an'le somary un peu lavitra de ilaina daholo zay vision rehetrarehetra zay dia manao recoupement dia manao synthèse de sady hoentina ambavaka de dinihina de rehefa vita zay dia tsy maintsy jerena koa hoe iza no ifanometanana amin'izy satria ty tsy vitan'ny angovo be sy émotion fa il faut toute une équipe, il faut du temps, des moyens be de be zany fa zay moa ny zava-misy zany zay natonga ny tsafina natonga an'le sekoly biblique efa nitsangana satria hoe tsy maintsy aparitaka aloha le vision, aparitaka le fotom-pampianarana, aparitaka ny fotom-pisainana, ho fanina ny olona au maximum mba olona tonga de afaka ho mpitarika satria ty zavatra ty tsy combat-n'olona anankiray fa resaka ain'olona maro dia efa izy io efa travail en amont io efa 5e promotion moa am'izao ny mpiofanao amin'ny sekoly biblique dia efa mandeha miadana any amin'iny satria io tsy vitana ny vision zany tsy vitany hoe zao ny amba vision de eo fotsiny de manofinofy eo fa ny vision de mivadika plan d'action sy ny sisa sy ny sisa. De misaotra ny tompy nanome fampirisihana ny an'izay zavatra zay dia misy oeritreretina sy tsakotsakoana, misy afaka miditra hafa ve hitanareo zao sana amin'ny Facebook zao niditra i tompy teo de afaka eo amin'ilay hoe ajouter anatin'ny live io zafady no miditra nareo ato amin'ny Facebook ho atsika ato amin'ny TikTok dia eto amin'ilay invité somary nisy problème kely moa izy teo fa andramo ihany ho an'izay mbola te hanandrana hiditra atao amin'ny TikTok fa tokony ho tafiditra ihany, tahiditra moa zany fa tsy hoe tokony. Ia iandomamy hoe bebe nondro tanatana vava zay indrindra mantsy.
Ya. Zay. Hello, miarahaba antsika. Salama tompoko. Misy problème misy le TikTok e. Zay, mare ve? Tapatapaka misy le feo ato TikTok. Dommage. Maheno tsara. Tapatapaka ohatrany tsy mahazo tsara ny réseau-nao. Avereno? Zay avereno hoe? Tapatapaka dommage zany raha tapatapaka. Avereno hoe? Allô, maheno ve zao? Zao maheno, oui. Ay, zay maheno zay. Ay, tiako tenenina hoe le olana koa zany le tsy mifanaraka am'le demande le offre. Zany hoe le fiangonana zany ohatrany hoe tsy nanavao mihitsy zany hatramin'izay fa ohatrany hoe leva le zavatra efa tamin'ny 20 taona lasa dia iny foana zany no miverina sy manano hoe nefany le olona zany tokony efa mivoatra zany le izy. Za zao mahita personnellement mahita fa be dia be no tanora manodidina anahy efa blasé amin'le fiangonana. Zany hoe efa tsy mazoto efa tsy zareo hitanao zareo mangetaeta spiritualité. Mangetaeta spiritualité zany zareo fa le olana le tsy ohatrany hoe tsy hitany ao anatin'le fiangonana an'izao tsony le izy. Ohatra hoe zareo ohatra lasa makany amin'ny fiangonana zandriny dia tonga any koa nefa ohatrany hoe hita hoe le fampianarana tsy dia ao tsara dia lasa ohatrany hoe zay mihitsy zany no tena olana amin'ilay izy lasa sady tsy arino dia zay no tena olana be amin'le zay zany tenetako hoe tena olana be amin'le fiangonana. Tsy haiko hoe miteny koa le namana teo hoe ao anatin'ny 10 minitra sekola lahady izy no hoe mba mahita hoe haim-panahy dia zany koa zavatra reo marikeko tsara mihitsy zany. Ary matetika ara ao anatin'ny fiangonana no sampana sekola lahady io no tena atao tsinotsinona. Za zany mananjanaka manao sekola lahady. Za zany mahita misy hoe ohatrany hoe atao ambany zavatra zany le sekola lahady hoe anao zany mba mieritreritra hoe isaka lahady tokony andry sekola lahady dia hoe janono sekola lahady aloha fa misy an'ity na ohatra izao. Ohatrany hoe le fampianarana indray zany efa le zavatra tena zava-dehibe zany no atao tsinotsinona. Ary raha mandinika ao anatin'ny liturgie mihitsy ary ako raha mandinika anatin'le liturgie dia hitako mihitsy hoe ohatrany hoe be dia be no hoe filazan-draraha tsy zavatra tsy hidira mihitsy zany fa ohatrany hoe ianao zany tonga any am-piangonana tokony hoe mitaika an'le hoe tena fiainam-panahy spiritualité mitaika an'le sakafom-panahy. Dia nefa ianao tonga any ohatrany hoe tsy rasa aze zany ianao. Ohatrany hoe lasa tsy rasa aze ianao dia zay no mampisy olana. Dia za manokana moa zany efa mba manaonao fikarohana ihany efa mba manaonao fikarohana hoe ahoana marina moa zany no tokony hoe liturgie ao anaty fiangonana. Dia za ohatra manome sosokevitra hoe ao anatin'ny fiangonana zany hoe tsy tokony ohatra hoe juste ohatra hoe mpino zany ohatra hoe fampizara tenin'Andriamanitra. Fa zay zany dia mifampizara tenin'Andriamanitra ohatra ohatrohatr'izay zany e. Za zany mahita hoe tokony hoe ohatr'izay zany le tokony ohatr'izay zany le anan'le fiangonana fa tsy zavatra tsy ohatrany hoe tonga any ianao dia resaka activité dia resaka ohatrany hoe activité dia hoe tsy hita zany le tena mazava azy. Ary tena hita tena zavatra tena natokea nisy fotoana mipetrapetraka eny Andohalo izy fotoana nisy mampianatra sekola lahady ankizy kely. Zany le ankizy kely tena fara izay ankizy kelyko 5-6 ans na 7 ans mitaraina amin'le mpampianatra sekola lahady hoe zay nona be fa tsy ny sakafo. Dia sekola lahady hoe tsinjo mivory manidana fa tsy mba mila fandriamanitra anazy. Zay zany hoe le ankizy zany tena hoe tsy ny sakafo atoandro dia zany ny hamalina azy hoe tsinjoko mivory manidana. Dia avy eo koa le ankizy mba aprisihana be any hoe mila manao rakitra tsika mila atao betsabetsaka ny rakitra.
ankizy zany amin'io tsy mihinan-kanina dia avy eo sady mbola tsy zany efa tena côté plaque na makany amin'ny fiangonana zary tena le pirano zany le fampianarana tena olona be dia tena Andriamanitra hoe betsaka le olona mangetaheta mangetaheta mitsy ny olona tia hivavaka kanefa efa tsy ampy zany dia zay no tena hoe sady zany amin'izay zavatra satria tena hitako hoe zavatra tena amin'ny lafiny rehetra na hoe natotsika hoe anisany hoe olona zay dia ampo dia ny rompara hoe dia ny romparana ho an'ny Israely mandeha zao ohatra hoe maditra an'izany dia tonga dia tsy ny any fianarana efa tsy manao ny asany any ray aman-dreny efa any am-piangonana aloha anao rehefa ny mpiangonana fa any mety hoe mahavitry zany dia tokony hoe le fiangonana tokony hoe zavatra ok ia sotra ny ratsitsika mialatsiny fa oatra ny ratsiratsy le communication sika tsy fantatro hoe ina mahatonga an'izany fa voaray ny hevi-dehibe aloha dia misaotra betsaka anao ny amin'izay efa nampitainao rehetrarehetra zay fa dia misy tsakotsakoana sy sodiniana ary rehetraretina mankasitraka ia anandrana hafa indray tsika mialatsiny fa ratsiratsy le connexion dia tsy fantatro hoe inona no mahatonga azy androany oatra ny ratsiratsy hoe avy ety amiko ve le izy sa ahoana dia ahoana ny atao allo ia mari anao allo eny tompoko afaka miteny ianao miaraba pasteur salama tompoko ny anandray zany ny hitako voalohany indrindra aloha tokony alanao anaty sain malagasy hoe anangana fiangonana ve tena misy problème le feo sa hoe inona satria tena misy problème mitenena hoe maheno ve mare zao ia tsy tapatapaka fa toy izy foana zay aho zao miteny tarefaso hoe fiangonana ve no atsangana satria raha za manokana zao tena hitako hoe tena tokony alana ao anaty tsy tery makany am-piangonana zay vao afaka mifandray am' Jesosy zay vao mahita an' Jesosy tena hitako zany hoe zay ny vahoaka hoe raha tsy aty am-piangonana nareo tsy mahita zao dia za manokana tena d'accord hoe misy zavatra atsangana Madagasikara pasteur fa eritreretina ihany hoe atao hoe fiangonana ve le sa inona satria io dénomination hoe fiangonana io mihitsy io tena manimba ny toe-tsain'olona manimba toe-tsaina be dia be satria raha ohatra hoe za manokana zao taloha mieritreritra hoe tsy hoe mieritreritra za zany tena dizaina tany amin'ny fiangonana dia tany nahaizako tenin'Andriamanitra dia rehefa lehibe nefa za mahita hoe misy zavatra be dia be tsy mety any amin'le resaka fiangonana dia zanako nefany za koa tsy mahavita hoe za rery mampianatra an'le zaza hoe ahoana ny ampahaizako andreto ny tenin'Andriamanitra tsy manana fotoana isan'andro isan'andro hoe tena hoe atokana ho an'ireo zanako ireo hoe ampianarana an'ireo dia hitako ihany zany hoe mila structure ihany le zanako dia tena faly be zao za nahita amin'ny pasteur nahita anareo hoe misy zao ny catéchumène nataonareo misy fampianarana be dia be tena amin'ireny manovy sy mandray fampianarana zavatra be dia be vaovao dia tena hitako hoe na zanako aza tsy afaka forcéko izy tsy maintsy makany am-piangonana satria misy mahasosotra anazy tsy tiako le zao na zao le zao
dia nefany a misy zavatra ilaina tena hoe ilaina dia eo zany anany no tena hoe eritreretina zany hoe inona le zavatra tena ilaina fiangonana marina ve nefa ny io raha tena tokony alanao amin'ny sainy olona tsy voatery makany am-piangonana re olona dia hoe inona zany tokony atao misaotra to marina zay kanefany raha nanaraka tsara n'ilay lahadinika tetinao dia betsaka ny olona mila an'ilay structure lazainao zay indrindra le virtuel zany tsara ihany dans le sens hoe misy zavatra viraisina fa le virtuel tsy ho pérenne fa ny olona mila communauté ary le communauté dia justement mba ahafahana mistructurer an'le olona zay zany le izy donc zany tsy miteny akory hoe ny fiangonana rehetra io zao miteny Harry Louise eto hoe aza généraliser tsy généralisena fa efa tellement aza manao autodéfense ianao Harry Louise eto mafy ny mahazo any olona tsy ianao no mandray ny fitarainan'ny olona eto zany tsy miteny hoe fiangonana rehetra misy problème fa efa tena tafahoatra lay fijalian'ny olona donc zany zay efa manao tsara tant mieux tsy manao objectif mihitsy akory zay hoe itirero ny marina tsy any le dynamique tsy hoe anorina fiangonana vaovao satria diso daholo teo aloha c'est pas ça tsy mitovy aminany ray le zavatra fa obligé voatery hiroso am'izay satria ireo olona reo tsy hitafiditra tsony any amin'le fa misy ary am'zandriny izy efa nabuzen'ny olona tamin'ny resabola ary am'zokiny izy tsy indriny lay rafitra de tsy mahafaka miaina tsony donc zany reo olona reo lasa électron libre ary zareo no mangataka tsy hoe zahay no teny hoe mila manao zareo no mangataka hoe zahay toy ny ondry tsisy pia donc on a besoin d'une structure chapeauté anay sy mandray an-tanana anay eo am'izay kiondalana zay zahay am'izao fotoana zao fa tsy hoe anao an'le izy zahay de hoe mialany amin'ny fiangonanareo tany non zay efa tsara place any ka raha ohatra ka mampety azy any de tant mieux arabaso rabatsara que demande le peuple zay tsy ao anatin'izany dynamique zay fa misy kosa tsy azonareo lavina hoe tsy mety am'le olona intsony le fiangonan-dehibe tsy mety am'le olona intsony le fiangonana zandriny satria le olona reo électron libre fikambanana ozy izy antsa le fikambanana ny problème le fikambanana dia limité ihany dans amin'ny activité fa ilay programme mpivavahana mihitsy ny ilain'ny olona zany hoe mbola tsy tonga antsika zao ina no atao efa préany daholo efa nisy fotoana zay nanangana manana fotona ino filazana zany karazana credo efa ao ny credo ny fotom-pampianarana ijoroana efa ao ny fomba fiasa efa pré daholo zany rehetrarehetra zany fa saingy mieritreritra zay hoe ahoana ny mijauge sur terrain donc zany ty tsy mieritreritra ny hoe anana antenne be ohatrany sasany hoe ary sonataparitany non tsy antsony ty fa tena lay tena hoe tanareo le freestyle iny de zay mihitsy c'est une église freestyle dans ce sens là anisan'ny zavatra anankiray tonga de marqué eo zao hitanareo tsara hoe ao anatin'io tsy misy tsony ny atao hoe rakitra za zao tsy hisy tsony satria mila tezaina ny olona hoe ny olona zany ny olona resy lahatra ny filazantsara amiko dia mpanohana ny asa fitoriana fa tsy contributeur dans le sens hoe asaina micotiser donc zany io rakitra io azo atao tsara ny manajanona azy fa ny olona izay conscient hoe dao misy asa ho ataotsika am'izao ohatra tsy haiko hamana on va aider les sans-abri tsy haiko ohatra hoa de hoe reto ny besoin efa nataonay zany tamin'ny fikambanana misy anay le hoe voatsinapy dia on lance l'appel d'offre de ny olona mitondra am'izay anana ny tahaka nataony fiangonana voalohany tany apostany Jerusalema io fiangonana apostolika voalohany izay le essence zany hoe tsy institutionnalisé ohatran'le fiangonana mahazatra satria masy raha tsika fiangonana de tonga de manao copie-coller tsika am'le fiangonana misy tena samy hafa tanteraka angambany mety manakaikaiky an'le hoe fikambanana hoe je sais pas le fikambanana koa mantsy misy statut mife azy koa le hoe ONG dia limité koa ianao anatin'ny zavatra tsy hoe azo atao selon les lois ministère ny intérieur donc tsy maintsy jerena daholo zay rehetrarehetra zay zany fa tsy zay mahatonga hoe tsy azo anaovana zavatra korapaka sy dinihana fa ny resaka ny foto-kevitra aloha sy ny fotom-pampianarana de mazava fotom-pampianarana lutéro-réformé zay aloha de misy ligne mazava tsara ialako tsiny am'izay sasany hoe fa maninona tonga de feranao satria zay ny ligne anay lutéro-réformé
tonga de mazava be ny fitsipika ny lalana rehefa tsy mety am'le olona le izy non ils sont pas obligés de venir là satria luthero réformé zay ny endriky ny liturgie de tsy voatery anaraka an'io liturgie mahazatra io fa zay fa nivoy teto hoe misy ny atao hoe mitrandraka ny fanahy malagasy amin'ny bavaka ina moa le fanahy malagasy tokony efa ela zay nampiany nivoy an'izany hoe anjaran'ny théologiana malagasy ny créer liturgie mety amin'ny fotom-pisainana malagasy mitrandraka an'le fanahy malagasy am'le malagasy any zany le izy ka dia zay le izy c'est ao anatin'izay le liturgie malagasy zay dia fotom-pisaina malagasy no traduisena amin'ny alalana liturgie zay le izy ok fiangonana ihany fa miala ho azy izay mahita fa tsy mety namana avao io tsisy problème io zay tian'le olona José Franck il n'y a pas de maturité sans communauté le problème ce n'est pas l'église ce n'est pas ton frère ta sœur le pasteur le comité ce sont nos attentes irréalistes envers notre entourage non je suis pas d'accord nous avons besoin de l'église nous avons besoin des autres continuons à avancer dans nos œuvres avec foi assurance amour et sans condamnation Ouzanoé, c'est le problème, attente irréaliste, non. Ni souffrance, le problème, ni souffrance n'a pas une communauté, ni souffrance n'a pas une fiangouna. Ça, il faut pas se dédouaner. Non, 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 là, je suis pas d'accord. Ty zavatra ty tsy resaka hoe mila manao zavatra hafa mba hifaninana fitarainana souffrance le institution na tonga le souffrance tena misy io ary za zay miteny aminao zao de anisan'ny victime zany fa tsy hoe resaka manjorona eny amin'ny elaka eny amin'ny abakabaka donc c'est pas hoe anomezana fahafaham-pony attenteny tsirairay tsy any mihitsy fa souffrance ny olona tamin'ny communauté ka io na ovary communauté église fikamana c'est la même chose rehefa mbola mitondra fampahoriana ny olona zay tsy mahatonga le teny soratra masony hoe volosanao izy ny volony haninao ny taviny any an'Église ezekera toko efatra amby telopolo tsy zava-baovao n'Église fa zavatra efa voalaza hatrany amin'ny testamenta taloha hoe fanjakazakana amin'ny ondry fanaovana tsindry azo lena ny ondry fanaporetana an'le ondry amiko zany tsy zavatra subjectif mihitsy fa zavatra très objectif manoloana an'lay fanao satria ararotina mantsy le olona le hoe io oazeo io hoe tsy maintsy mila atsika rehefa atao batisy anjana tsy maintsy aty amitsika rehefa atao mpandrisana fanasana tsy maintsy atao zay mantsy le izy lasa zany hoe lasa karazana chantage institutionnel no misy fa tsy lieu d'épanouissement spirituel tsony any nefa le izy amiko les communautés si les communautés mbatsy fa raha les communautés c'est plus un lieu d'épanouissement spirituel fa lasa association juste pour avoir une identité là pour appartenir juste à un groupe et là ça ne vaut pas la peine mais juste appartenir à un groupe ça vaut pas la peine fa nio ihany nio mialatsiny ho atsika ato amin'ny TikTok fa ratsy be mihitsy ny connexion tamin'ity androany ity ny TikTok tsy haiko pourquoi raha ohatra ka misy tehiditra de andrama hoe midiratsy amin'ny ina moa izy ty atsy amin'ny Facebook fa ao no nazava be teo tamin'ny topy miditra teo raha tsisy intervention tsony de ajantsika eo fa efa lasalasa koa ny fotoana de misaotra anareo fa na tsy mpizy zay dia en aparté zany izay mety lina na maneritreritry manoloana tsy voatery ny olona rehetra ne mirépondre an'ity zay zany je suis conscient hoe milancer an'ity de fantatro fa tsy maintsy misy ny réfractaire tsy maintsy misy ny tonga de hanao self défense amin'ny c'est pas un problème chacun vit sa vie chacun fait ce qu'il veut faire fa conscient koa hoe c'est ny cible zany tsy ho an'ny maro anisy ahoko fantatrareo fa reo olona reo vitsy tratrany be no vitsy reo vitsy no ilay majorité misy donc zany tsy objectif ana expansion fa objectif ana restauration
zay le objectif tsy objectif ana hoe fanitarana ny ambainday fanjakan'Andriamanitra araka ny filazan'ny sasany hoe conquérant be anafika masina be dia avy eo de anitatra atsy de tsy any fa c'est un lieu de restauration zany hoe toerana fitsabonany maratra ary noratrainy fiangonana zay tena zavatra anankiray ngeza be tena misy io be dia be niteny teo i tompo le hoe misy le ohatra mianatra katekomena le namana teo koa zao a misy ankizy tato a mianatra katekomena am'izao fotoana tena atery zareo vokatry ny structure fiangonana imaginenareo nge zany hoe lasa le fiangonana ndray zany lasa machine miproduire athée raha ohatra ke fa athée de conviction tany amin'ny nisy azy tany izy a ça c'est autre chose fa tena nisy ny ankizy lasa athée ary lasa tsy tia an'Andriamanitra noho ny nataon'ny fiangonana. C'est pas normal ça. Raha ohatra izy ka athée de conviction avy any ivelany tany hatramin'izay nisy azy tany c'est normal satria ny olona rehetra samy manana conviction, ny olona rehetra samy manana ny filozofiany, ny olona rehetra tena manana an'lay neviny donc za zany tsy any problème fa le hoe ny azy zany tena reto ondry vitsy tena vitsy kely ane reto hoe kanefa reo a mahaparary ny foko reo olona vitsy maratra reo hoe iza ny tsabo azy tsy tian'ny olona mikarakarana satria vitsy ary mety andany vola tsy ohatran'le le maro anisa mantsy hoe misy domberina domberina hoe rehefa mikarakara ny 99 anao dia misy ny retour amin'ny resaka vola fa tia vitsy donc anao ve andany énergie amin'olom-bitsy ianao ve andany énergie amin'ny zavatra tsisy ristourna ben oui zay le masacerdoce azy efa hitanareo tsara angamba ny credo-nay hoe zay le 1/100 no antopisianay zay zany contre courant tsy le zay tsy manana esprit na conquérant zany le hoe croisade non zay tsy any tsy hitanareo mihitsy zay hoe andehanao croisade andehanao campagne d'évangélisation popoka be eny amoronarabe aka palais des sports non ça ne m'intéresse pas satria tsy any ny fiantsona tsy any fa ny vocation ko de hoe hitsipona ireo olona maratra eny an-dalana ireny olona maratra eny an-dalana misy olona nenjery eny de tsisy mijery satria kely fofonaina ka ato aloha ny fiainan'ny olony totanany de tsisy y a pas de place pour les losers la société c'est une société ho an'ny matanjaka donc iza zany mba hiah reo madiniky Jesosy reo iza reo maratra reo tsisy ikarakara reo fa de hoe débrouille toi mon vieux chacun pour soi Dieu pour tous donc non reo no antopisi énergiel aloha fantatrareo zay depuis le début nisy ny typage ity reo vitsy reo maratra kivy dégoûté tamin'ny fiangonana tsy te herika fivavahana noho nataon'ny fiangonana tsy andriko tsara fa tsy hoe noho nataon'ny fiainana na noho nataon'ny hafa tany fa ny fiangonana zay zany le izy sotranareo naharitra ny eno fa dia izay le vision dia miandro ny avianareo anaty ambadika ary tsika afaka fametanana fanome hevitra to za mandray koa satria tsy manana on n'a pas la science absolue dia mandray ny conseil torohevitra tolotalana avy aminareo hoe ahoana ny afahana miconcrétiser an'izany dans la réalité sotra domboko dia bon après-midi daholo tsika rehetrarehetra sabetain'Andriamanitra veloma domboko